avia aoka isika iobo an' Jehova, aoka isika hanao feo fifaliana ho an'ny vatolampy famonjenantsika, aoka hakeo anatrehany amin'ny fiderana isika, aoka haneo feo fifaliana ho azy amin'ny firana isika, fa Andriamanitra lehibe Jehova ary mpanjaka lehibe ambonin'ny Andriamanitra rehetra izy. Raha io misaotra satria tianay ianao, nifidy anay ianao mba ho mpanomponao ary mifidy anay mba ho mpiara-miasa aminao ihany koa. Ko ankehitriny andray teny fampaherezana avy amin'ny teninao izahay dia ny fanahinao masina hoe ampahazava izany ka ho takatray ny sitraponao ary ho tanterahanay. Amin'ny anaran'i Kristy nanaovana mivavaka. Amen. Ny fiangonana adventista mitandriny andro fafito Ambomahitsy dia miarabanao amin'ny fomba manokana mahatoky miaraka aminay amin'ity fandaharana isaky ny sabata maraina ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ho fanovozantsika hery ao anatin'izany sabata masina izany. Koa dia ao anatin'ity fandaharana ity dia mirary fotoana mahafinaritra izay arahantsika amin'Andriamanitra amin'ny mahazanany ay sy anao, ary dia mahatoky fa ahitanao fifaliana, ahitanao fahombiazana, hanovozanao loharanokery ity fandaharana manokana dia manokana ity. Koa manasanao tsy hisaraka ihany koa amin'ity onjam-peo maminao izay hanovozantsika fahalalana sy fahombiazana ho amin'ny fiainana, tsy an'io ihany fa mandritra ny mandrakizay izay efa voahomana ho azy ho anao. Dia mirary soa tompoko.
Manasantsika andray baibolitsika dia amaky ny vaky teny fototra ho an'ny ankizitsika ao amin'ny Salamo 7:7, Salamo 7:7 toy izao vaky ny teny: dinio ny mahitsy ka jereo ny marina, fa misy farany ho an'ny olona tia fihavanana. Jaona 5:12, Jaona 5:12 dia toy izao indray vaky ny teny: tsy ianareo no nifidy ahy, fa izao no nifidy anareo, ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa, ary mba haharetany vokatrareo, mba homeny indray anareo izay rehetra angatainareo amin'ny anarako, na inona na inona. Amen. Manasa anao aho ankehitriny hiara-iombom-bavaka isika. Andriamanitra Ray Masina tsara indrindra izany an-danitra, velom-pisaorana anao ny fonay tsirairay avy ankehitriny, satria tratra ity sabata masina ity izahay noho ny fahasoavanao sy ny fitahinao anay. Ianao ilay Andriamanitra lehibe, tompon'ny tompo, mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra ny lanitra. Anao rery tompo ny dera sy ny aja ary voninahitra mandrakizay. Ray malalo, mamelany elokay ary amin'ireo fo izahay, ka aoka ho fen'ny fanamasina mba hanana ny fifatoana tanteraka sy hisian'ny fifandraisana ety aminay sy aminao. Ka raha hiatrika ity fotoana masina ity izahay tompo, dia ovaova fo indray ary ovaova tetra, ka ho tonga mpanompo mahatoky ho anao. Fanirinay dia handray ny famelombelomana avy amin'ny teninao izahay, ahazo ny hery hijoro mahatoky hatramin'ny farany, ka ho vonona ny tsenan'ny Kristena amin'irao lanitra. Ity fotoana ity tompo dia aoka mba ahitanay tokoa ny voninahitra ao. Io ny vahoakanao mba handray izany teny masina izany. Io koa ny mpanomponao izay ampitondranao ny teny, mba ho fen'ny fanamasina izy, ka tsy hiteny afa-tsy ny teny avy aminao. Mangataka manokana izahay mba hositrananao ny tsy fahasalamana rehetra, ny rofo rehetra amin'izao sabata fanasitranana izao, ary ampaherezinao ny olonao izay mety miatrika olana sy ireo mety ho kivy. Ka amin'izao sabata masina izao tompo, dia samy hatsapa indray ny fahalebiazanao sy ny fitahinao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonanay izany vavaka izany. Sunawake
Ankehitriny isika dia tonga eo amin'ny fanompoam-pivavahana ao amin'ny fanatitra sy ny ampahafolony, koa omena fotoana vitsy ianao anomanana izany any am-pelantananao ary hiaraka hanao vavaka mangina isika. Amin'izao taona 2024 izao dia maro ny olona no mitady fahasambarana, fiadanana ary samy manana ny fomba ataony mba hahazahoana izany fahasambarana sy fiadanana izany. Kanefa ny mpanjaka Davida dia nanome lesona tsara ho antsika teo amin'ny fiainany, fa na dia mpanjaka nanana izy azy, nanana ny fahalebiazany, nanana ny voninahiny ary izy, dia natsapa fa ny miaraka amin'Andriamanitra ihany no ahitana sy ahazahoana izany fahasambarana izany. Teo amin'ny tantaram-piainany Davida dia nilaza ao amin'ny Salamo 420 ka ny 120 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: Jehova tompony maro, sambatra izay olona mahatoky anao. Izany indrindra no entsika hanompoana an'Andriamanitra amin'izao taona efa tsy milamina, feno aretina, feno roro tahotra, niady, mila izany fahasambarana izany tsika. Koa amin'ity anio ity, raha amerina ny ampahafolony sy fanatitra isika, dia aoka tsapantsika fa izany indrindra no ankasitrahan'Andriamanitra ary mitondra fahasambarana ao antsika. Any Tompo anie hitantsika tsirairay avy, ka mba samy atoky isika amin'izany famerenana ny ampahafolony sy fanatitra izany ary hitondra fitahiana sy fahasambarana ho antsika izany. Manasantsika nondrika alohantsika fa hivavaka isika. Tompo Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindra izay ny an-danitra, misaotra anao izay satria nanome lesona ho anay ny mpanomponao amin'ny alalan'ity soratra masina ity, fa ny fahatokinanao ihany no ahazahoanay fahasambarana. Ampio izay Andriamanitra amin'ny alalan'ny famerenana ny ampahafolony sy ny fanatitra, mba hahita sy hatsapa ary hianoko ao anatin'izany fahasambarana izany, ary tsy eto amin'ity izao tontolo izao ity ihany no ahazahoanay fahasambarana, fa indrindrandrindra ilay fiainana mandrakizay izay hiarahanay aminao. Dia mitahy anay ary ankasitrao ny fanatitra sy ny ampahafolony, indrindrandrindra ny tenanay izay atolotray, fanatitra velona ankasitrahanao. Anaran'i Jesosy, amen.
faly miarabantsika ankizy rehetra indray tratra n'izao sabata maraina izao. Ankehitriny ary dia tonga eo amin'ny toriteny ho anareo isika rehefa avy nanao an'ilay hira tsara tarehy sy mahafinaritra teo. Inona moa ilay lohateniny? Oramamy. Efa nihira daholo tsika rehetra Ie, andao ary hivavaka isika. Akambana ny tanana dia ahondrika ny loha, akipy ny maso, hivavaka isika izao. Jesosy misaotra anao izahay fa nomenao fotoana indray amin'ity sabata ity, afaka handinika ny teninao, hiaino tantara ary isintona lesona avy amin'izany ka ho ampiarinay amin'ny fiainanay. Kota io ary izao fotoana izay anaranay ny teninao izao mba hisokatra tsara ny sainay, ny sofinay ka afaka hiaino ary handray izay tianao ambara aminay. Dia mitenena Jehovah fa miaino izay mpanompo-kelinao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Eny ary ankizy, ny tantara ho antsika androany dia mitondra ny lohateny hoe resy ny fandeferana. Hoe ahoana hoe avy ireny hoe tena izay mihitsy, resy ny fandeferana. Eny tsara angerankizy ny tantara tantaran'i Prisila izy ity Prisila dia tiana dia hivero. I Prisila rakizy dia mipetraka ao ambony rihana, trano anankiray ihany misy an'izy ireo reto. Fa iry Prisila zany tompo-trano dia any ambony zareo, fa nampanofaina andritiana tsy very kosa ny hevitra tao ambany dia ao ambany ry zareo no mipetraka. Itiana dia naman'i Prisila satria efa niara-nianatra ry zareo tany am-pianarana, tany amin'ny lycée izany. Dia avy eo mbola niara-nianatra koa zareo teny amin'ny université. Fa ivery kosa dia zandry ny tiana. Tsy niara-nianatra ry zareo nefa mitovy taona. Fa inona hozy izy nareo no antony tsy nampiara-nianatra amin'ny zareo? Rehefa tonga teo amin'ny baccalauréat dia nijanona tsy nanao fianarana intsony hivero. Dia ny zavatra nitranga rarak'izy rehefa ndray tanàna teo zareo. Inona hozy nareo? Itiana manamany an'i Prisila dia miresaka be amin'ny Prisila foana. Fa ivery kosa miavonavona sady ohatrany mangaringarika izany izy rehefa mahita an'i Prisila eny an-tokotany. Dia gaga Prisila, ohatrany tsy mahazoazo mihitsy ty very ty fa maninona azy ary za very angato tsy maninona anazy mihitsy. Dia maninona ary no ataony an'izany sady izany indraindray ohatra ny ilany ady izany foana. Aleo mihitsy aloha any amineny ka. Neny neny, ahoana izay anaka? Afaka mba mihaino kely anahy ve neny mba manana olana ange ary neny? Ndao tantarao ary. Dia hozy izy Prisila tamin'ny mamany hoe tsy mazava amiko mihitsy ry neny za nge angary amin'ny very foana indraindray ary somary andro rano kely mihitsy. Za nge tsy nanao ratsy taminazy na kely azy fa ankoatran'izay dia mbola hanaovany teny marary foana kosa isaky ny hitany eo an-tokotany. Fa tsy azoko mihitsy hoe maninona. Dia hozy neny hoe izao ry Prisila mety ho misy antony anankiroa farafahakeliny mahatonga izay. Ny voalohany dia satria ianao miara-mianatra amin'ny tiana zandriny. Dia faharoa izy nijanona rehefa afaka baccalauréat fa tsy nanana fahafahana mpianatra azy intsony tata sy neny. Dia inona koa izao no hidirako amin'izany ka tsisy tokony hidirako mihitsy izany fiainany manokana tany izany. Ka izao avelao izany ho any. Ka ny tena olana angery neny efa mba mifanaraka kosa ny rotota hoe za mamafa tokotany herinandro dia anjara indray mamafa tokotany herinandro. Nefa izy tsy manao mihitsy dia za daholo foana manao anazy. Eny tsy maninona izany. Neny aleo aloha tena ho lazaiko any amin'ny tiana mihitsy izany zavatra izany fa ohatrany tena tsy mety amiko ka. Tsy mahazo manao an'izany ianao. Ngamba tsy efa asa fanaonao foana izany ka tamin'ny zareo tsy mbola tao tsy efa fanaonao foana izany.
eny efa fanaoko foana mihitsy izany dia izay ary aza toizana tsony fa izay mangina volamena eny ary za koa moa ve aresy-doika amineny eo eny ary aleo fa izay izany dia nijanona treo ny resaka Prisila sy Neny tohizany Prisila foana ny fafatokotany tsy nasiany olana isan'andro fa ririnina kosa ny andro tamin'izay ozy nareo vetivety kely dia maizina ny andro nandeha nianatra Prisila tamin'izay fotoana izay indrindra dia taraiky tany Vero rehefa taraiky tany koa Vero rehefa niditra ny taksi be dia tazany Prisila hoe io aloha io Vero dia ozy izy Prisila tamin'izay tia ny fotoana tena ararotiko iresahako amin'ny Vero io dia rehefa nijanona ny taksi be dia niala Vero niala ihany koa Prisila dia lasa Prisila ny azakazaka nanenjika ny Vero tratrarivo ndry izany miara-mody izany tsika roa ny andro kity efa maizinako lalana ratsiratsy ihany ilay midina any amintsika za ke efa tondra torsa ao fa tsy lovina ny lalana dia miara-mandeha tsika roa tsy niteny tsy nivola ny Vero fa tezitra be izy ny resahany Prisila izany dia nangina fotsiny Prisila sady jereny moramora i Vero tsy nirarahana azy sady inona nataony Vero ozy nareo nandeha mafy be izy ioatra ny Prisila fa arakaraka nandehanany Vero dia niezaka nandeha mafy ihany koa i Prisila na dia niezaka nandeha mafy ary izy dia tsy nahatratra ny Vero fa tonga teo amin'ilay toerana midina izay somary tohatra vatovato efa misy simbasimba hidina ho any an-tranony zareo dia vokatry ny fahamakian'ny Vero hitsoaka amin'ny Prisila dia nandeha mafy izy nidina ny tohatra ka rehefa nandeha mafy izy inona ny traka ozy nareo tsy tapitapitra izay na ninona izy voafingana izy nenjery izy satria ratsy ilay vato dia mifamingana ny tongony nenjera ny taraboka izy efa mikinainana maty ino ny Prisila ny azakazaka Prisila niaraka amin'ny torsa ny tsilo azy indrisy nefa rakizy folaka ny tongotry Vero tsy nahatsangana azy tsony ilay tongony dia nisotomy Prisila moramora izy dia nalaina ka atao amin'ny sorony ny tanany Vero dia nisakambininy dia nanao netiny nandeha moramora i Vero tsy afaka namaly tsony Vero satria tsy afaka mandeha mody izy raha tsy manaiky ny fanampiany Prisila rakizy ajanontsika hatreo ny tantara andehantsika isintona lesona nanomboka teo mpinamana be izy roa very ny disadisa very ny fifamaliana tena lasa niavana tanteraka lasa tia fihavanana i Vero nanomboka teo raha mamaky ny teny isika izay nivakiana tao amin'ny vaky teny ho antsika ao amin'ny Salamo 7:7 mora tady dina kely Salamo 7:7 manao hoe nahita tamin'ny Baiboly ve nareo efa nahita daholy averiko indray mandeha Salamo 7:7 rehefa hita dia raha antsika mamaky indray mandeha indray aminaran'i Jesosy dinio ny mahitsy ka jereo ny marina fa misy farany ho an'ny olona tia fihavanana fa misy farany ho an'ny inona ho an'ny olona tia fihavanana izany rakizy nahatonga ny tolo izany fantatrareo razambetsika fahiny ny teny hoe rehefa mandefitra hony dia tahaka ny laferana manina laferana mandana mandrakarivo fa izay tsy mandefitra dia tahaka ny lohalika dia marokoroko sy mitrakitraky dia mbola ny teny ihany koa ry zareo hoe ny fihavanana mila atao inona foana tandrovina foana ka raha nandrea izay tantara izay tsika sy sintona lesona avy ao amin'ny Baiboly dia izao izany rakizy tandremana tsara ny ataontsika rehetra manao mahitsy manao marina fa misy farany izany ho an'ny olona maninona
tia fihavanana. Eny ary izay ny tantarantsika androany a, mino aho fa nareo ankizy tsirairay avy ireo a dia sady andefitra marina mahitsy tia fihavanana. Apetrakintsika amin'i Jesosy a, izany lesona izany mba ho tanteraka aminareo ankizy tsirairay avy. Ndeha hivavaka aritsika. Jesosy eo misaotra anao izay fa nomenao n'izany tantara izany tamin'ity maraina ity. Tantara mampianatra anay mba ahitsy ho marina ho tia fihavanana ary ho be fandeferana. Jesosy eo tanterao aminay ankizy tsirairay avy izany toetra izany, mba hanafanay ny toetranao ka mba hahatonga anay ho zaza maty eo tia mpakatoa ary tena ho tia fihavanana amin'ny ato an-tokantrano, amin'ny fiarahamonina, amin'ny any am-pianarana, ny any am-piangonana sy ny namana rehetra. Dia izany vavaka izany Tompo no apetraka eo am-pelantananao ary tonononay amin'ny anaranao irery ihany. Amen. Mandra-piona daholo indray rankizy eo. Mes yeux se noient dans les larmes, voici mon cœur te réclame. Mes jours sans pénitence, les nuits pleines de souffrance. Mon âme est remplie d'effroi, meurtrie par ce que je vois. Mais Jésus, je sais, tu es là. Mon refuge est dans tes bras, mon refuge est près de toi. Mes yeux se noient dans les larmes, voici mon cœur te réclame. Mes jours sans pénitence, mes nuits pleines de souffrance. Mon âme est remplie d'effroi, meurtrie par ce que je vois. Mais Jésus, je sais, tu es là. Mon refuge est dans tes bras, mon refuge est près de toi. Père, entends mon cri, viens transformer ma vie. Jésus, mon ami, viens transformer ma vie. Oh mes Saint-Esprit, viens transformer ma vie. Jésus, j'ai confiance en toi, tu n'es jamais loin de moi. Me voici, je viens à toi, tu es ma vie et ma joie. Jésus, je viens te louer, t'exalter, te contempler et m'unir aux voix des anges pour chanter ses louanges, pour chanter ses louanges. Depuis la tendre enfance, j'attends la délivrance.
raisiko voninahitr'Andriamanitra ny tondra ny teniny amin'ity sabata ity ho fampahirezana antsika ary azotsika ihany koa mahafantatra ny sitrapony. Ao amin'ny filazantsarany Jaona toko 10 eo amin'ny 9 misy ny vaky teny fototra izay efa fantatsika teo manao hoe tsy ianareo no nifidy ahy fa izao no nifidy anareo ka nanindry anareo mba handeha sy hamoa ary mba hareta ny vokatrareo mba omeny ray anareo izay rehetra angatainareo amin'ny anarako na inona na inona. Tombontsoa lehibe mihitsy zany io fifidianana nataon'i Jesosy atsika io, izy no mifidy atsika ary nantsony ho amin'izay fikendrena manokana araka amin'ny programany izay tsika. De niteneny teo le izy hoe mba andeha sy hamoa ary ampaharitra ny vokatritsika. De misy vokatra anankiray izay ataony hoe ndeha atao hoe bonus ao, asongadiny ao aorianan'izay hoe mandeha sy mamoa ary maharitra zay ny vokatra. De teneny Jesosy marimarina manao hoe ary na inona angatahanareo amin'ny ray ozy izy amin'ny anarako de ho azonareo izany, omeny ray anareo izany. Tombontsoa lehibe zany ny miara-miasa amin'Andriamanitra manaiky izay fifidianana izay. Ina nefa no zavatra miseho zafady tompoko eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra ankehitriny misy indro kely hoy mpandrafitra satria to tsy maharitra lay vokatra, satria to tsy mamoa isika, satria to tsy mandeha isika, fa inona ary ny antony? Ny bokin'ny filazantsara sy ny bokin'ny epistily de samy manasongadina izay sakana lehibe izay. Misy sakana lehibe zany amin'io fiaraha-miasa toto-saina miaraka amin'Andriamanitra io ka tsy mahatanteraka ny hoe mandeha sy mamoa ary maharitra io ny vokatra. Ho an'ny apôstôly Paoly de manasongadina izy fa isika de fanaka voafidy, apôstôly Petera azafady, ary ho an'ny apôstôly Paoly kosa de miteny izy hoe ianareo de tempolon'ny fanahy masina. Tempolon'ny fanahy masina zany sika fanaka voafidy isika ary io ny antson'Andriamanitra atsika zany. Noho izany inona ara no miklaosy ao anatin'izany zavatra zany matoa tsy tanteraka ilay mandeha sy mamoa ary maharitra ny vokatra. Rehefa mitodika any amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany isika ao amin'ny toko 2:15 dia asongadiny ao izay zavatra tokony ataontsika ary raha tsy manatanteraka an'izany isika de izay mampatonga an'ilay izy miklaosy na tsy tanteraka zany io sitrapon'Andriamanitra io. Isaia toko 2:15 eo amin'ny 1:10 hovakiko amin'ny Kristy ny teny: miala ianareo, mivoaha aza mikasika izay maloto, mivoaha eo aminy, madiova ianareo izay mitondra ny fanak' Jehova. Voalaza teo fa isika de fanaka voafidy, isika de tempolo ny fanahy masina ary mikendry manokana zavatra manokan'Andriamanitra de ny mba hoe ilazantsika ny atsara n'ilay niantso atsika ny ala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana lehibe. Zay zany ny fikendren'Andriamanitra atsika io, mba hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavana lehibe ary ilaza ny atsara n'ilay niantso atsika. Io lay tenen'i Jesosy hoe mandeha ianareo dia mamoa ianareo ary maharitra ny vokatrareo. Misy fikendrena zany kendren'i Jesosy amintsika ary ny mpaminany Isaia de manasongadina hoe misy zavatra ialana zany ao satria raha tsy ialana io de miklosy zany lay toe-javatra, tsy tanteraka zany lay sitrapon'Andriamanitra. Misy mila ovaina eo, misy mila diovina eo izy mpaminany Isaia araka ilay toko 2:10 teo. Ary ny farany teneniny de hoe madiova ianareo izay mitondra ny fanak' Jehova. Raha tsy tanteraka zany de tsy ho tanteraka koa io sitrapon'ny Kristy izay mifidy antsika hoe andeha isika, hamoa isika ary haharitra ny vokatra izay azontsika izany. Ka misy antso zany alefan'Andriamanitra amintsika, antso lehibe izay asongadin'ny Korintianina voalohany toko 7:19. Korintianina voalohany toko 7:19 io lay nitenentsika teo hoe ny apôstôly Paoly de manasongadina hoe tempolo fanahy masina isika io
zao ny teneniny hoe tsy fantatrareo fa tempolo ny fanahy masina, tempolo n'Andriamanitra ianareo ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Raha misy manimba ny tempolon'Andriamanitra de mba hosimban'Andriamanitra kosa izy, fa masina ny tempolon'Andriamanitra de ianareo izany. Misy andraikitra lehibe zany hitandro ny fahadiovana io tempolon'Andriamanitra io de isika izany, mba hampatonga ilay vokatra maharitra eo amin'izay asa ataontsika. Mbola manantitrantitra ihany ny apôstôly Paoly ao amin'io Korintianina voalohany io ihany fa any amin'ny toko 9 kosa manomboka eo amin'ny 7:20. Vakiko aminaran'i Kristy ny teny: ahoana ary moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo de tempolo fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra, ka tsy tompony tenanareo ianareo fa olom-boavidy ianareo koa de mankalazana an'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Ilaina tandrovina zany io maha tempolo ny fanahy masina atsika io mahafanaka voafidy eo atsika io, madiova ianareo izay mitondra ny fanak' Jehovah izy ny mpaminany Isaia. Ka raha manao izany isika de andeha isika araka ny sitrapon'Andriamanitra, amoy isika ary aharitra ny vokatritsika, ary tsy adinon'Andriamanitra ilay bonus araka ny lazaintsika tery amin'ny Jaona 2:12 manao hoe omeny ray atsika izay rehetra angatahintsika. Io zany no mila katsahantsika fatratra, io sitrapon'Andriamanitra io de ny mba adiovantsika izay mitondra ny tenin'Andriamanitra. Inona zava-mitranga hozy tsika tery am-piandohana? To tsy maharitra ny vokatritsika, manao asa fitoriana filazantsara isika fa tsy maharitra ny vokatra, mandeha isika fa to tsy mamoa isika fa to tsy maharitra izany vokatra izany fa vetivety foana de tsy hita. Izany ny zava-misy eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Inona ary ny antony? Efa voalazantsika teo fa mbola misy antony hafa ihany koa. Ny apôstôly Paoly manasongadina an'izy io manao hoe voazarazara va Kristy hozy izy any amin'ny Korintianina voalohany 1:17. To otriny hoe misy Kristy samihafa ao amin'ny fiangonana, ka misy manaraka ny sitrapony, misy tsy manaraka ny sitrapony, misy manaraka ny taridalana, misy tsy manaraka ny taridalana. Voazarazara va Kristy hozy ny apôstôly Paoly? Tsy voazarazara Kristy fa isika no tsy manaraka ny soridalana izay apetraka Kristy. Any amin'ny bokin'ny Filipianina 1:10 ka hatrany 17 de zao ndray nilazan'ny apôstôly Paoly azy hoe ny an'ny sasany de fifandirana no hitoriany an'i Kristy. Misy fifampiandaniana ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra, mifanditra, misy fialonana. Izany no miseho amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Misy miasa de hialonana iny miasa iny, misy tsy miasa de hifandirana iny tsy miasa iny. Hany ka tsy maharitra ny vokatra, hany ka tsy mamoa isika eo amin'izay iraka mpanaovin'Andriamanitra antsika izay, hany ka tsy azontsika ilay fitahiana nampanantenain'i Kristy hoe omeny ray atsika. Misy vahaolana nefa omeny tenin'Andriamanitra eo anatrehan'izany. De tsika maka ny bokin'ny Kolosianina 4:7. Kolosianina 4:7 de manolotra vahaolana ao atsika io tenin'Andriamanitra io, ary vahaolana maharitra mba hialana amin'izany tsy fahombiazana izany. Kolosianina 4:7 manomboka eo amin'ny 1 de miteny manao hoe koa raha niarana tsangana tamin'i Kristy ianareo de katsaho ny zavatra any ambony. Zavatra voalohany tokony ataontsika zany de ny mikatsaka ny zavatra any ambony. Rehefa mikatsaka ny zavatra any ambony mantsika de adino izany zavatra ny nofo izany, fialonana, fifandirana, fifampiandaniana, de mikatsaka ny zavatra any ambony isika amin'izay fotoana izay. De any amin'izay hitoeran'i Kristy, i Kristy izay mipetraka eo an-tanana anakavanan'Andriamanitra. Faharoa, miteny ny apôstôly Paoly manao hoe saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Zavatra ety an-tany zany zany fifandirana sy zany fialonana izany, zany fifampiandaniana izany. Zavatra ety an-tany izany, fa ny asain'Andriamanitra ataontsika de ny misaina ny zavatra any ambony. Ery amin'ny 5 amin'ny Kolosianina 4:7 io, vonoy ny momba ny tenanareo ety an-tany. Momba ny tenantsika anie zany fialonana izany. Misy miasa ho an'Andriamanitra, mitory ny filazantsara de mialina isika
vonoy izany momba ny tenantsika izany, vonoy ny fifampiandanina, vonoy ny fijangajangana, ny fahalotona, ny firehetam-po, ny fanirian-dratsy, ny fierenana, ny fampotsampy. Fa izany zavatra izany ozy izy no mampatonga no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Esorina zany izany, vonoina zany izany. Andeny ny fahavalo, fa ankehitriny esory koa izao rehetra izao de fahatezerana, fiafinafonana, lolo-po, fitenenan-dratsy, teny mamenatra avy amin'ny vavanareo. Aza mifandainga ianareo fa efa narianareo ny toetra taloha mba amin'ny asany. Zany rehetrarehetra zany zany de mila esorina satria nofidian'Andriamanitra, nofidian' Jesosy mba andesy amoa ary aharitra ny vokatritsika. Ireo de sakana, salan'ny virus, salan'ny microbe manimba izany fahombiazana izany. De esorina zany ireny, vonoina ireny ozy ny tenin'Andriamanitra. Rehefa maty ireny, rehefa voaisotra ireny de madio zany ianao. Io lay tenen'ny bokin'ny Isaia 4:15 hoe madiova ianareo izay mitondra ny fanaky Jehova, madio isika. Rehefa madio isika de inona ny toromarika omeny tenin'Andriamanitra indray ao amin'ilay Kolosiana 2:2 indray de zao ny teneniny: koa mita fifamindram-po sy fiantrana, famoram-panahy sy fanetretena, fahalemem-panahy, fandeferana araka ny olom-boafidin'Andriamanitra sady masina ny malala. Voasoritra tery aloha fa Kristy no mifidy atsika. Izany no mifidy anareo izy Kristy fa tsy anareo no mifidy ahy. Izany no mifidy anareo. Ka araka an'izay maha olom-boafidin'Andriamanitra atsika izay de aoka isika hitafy famindram-po, hitafy fiantrana, hitafy fahamoram-panahy, hitafy fanetretena, hitafy fahalemem-panahy. Izany zany no asolo an'ilay fifandirana sy fialonana teo. Sy ilay Kristy voazarazara. Ampiraisiny tena iray ao amin'ny Kristy zany isika. Mbola manohy ny tenin'Andriamanitra. Mifandefera ka mifamela heloka ianareo. Raha misy mananala helo amin'ny sasany tahaka ny namelan'ny tompony helokareo no aoka mba hamelanareo heloka kosa. Aoka izy fifamelana zany eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra. De andeha isika ary amoy isika ahatra amin'ny vokatritsika, omen'Andriamanitra atsika izay angatahantsika. Tsy mijanona eo ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa nadio isika de notafiana izany toetra tsara avy amin'Andriamanitra izany de miteny marimarina izy manao hoe aoka anapaka ao amponareo ny fiadanan'i Kristy. Zany fiadanan'i Kristy zany no avela manapaka. Tsy ny nofo no avela manapaka fa ny fiadanan'i Kristy no avela manapaka ao am-pontsika. Fa ho amin'izany no niantsonanareo ho tena iray. Tsisy Kristy voazarazara zany eo ka hoe izaho ho an'ny Apôlôsy, na izaho ho an'ny Paoly, na izaho ho an'ny Kefasy. Fa Kristy tena iray no arahantsika. De manaraka ny sitrapony isika, tsy misy fifampiandanina. Ary aoka ho feno ny fisaorana ianareo. Aoka ny tenin'ny Kristy toetra betsaka ao anatinareo. Fa ny tenin'ny Kristy mantsy araka ny filazantsarany Jaona de mitondra fiainana mandrakizay ho atsika izany. Dinionareo izany tenin'ny Kristy izany, hoy Kristy. Dinionareo ny teny koa fa hitondra fiainana mandrakizay. Aoka izany tenin'ny Kristy izany no hitoetra betsaka ao amintsika. Raha manao izany isika de manao ny tsara. Ary manantitrantitra ny apôstôly Paoly manao hoe na inona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa de ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany rehetra izany ka misaoran'Andriamanitra ray amin'ny alalany. Satria nantsoina mba hiasa isika de na inona ataontsika hozy ny apôstôly Paoly de ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany. Tsy hoe andeha hanao asa fitoriana ianao de hoe andeha hanao asa fitoriana ny filazantsara ary Tompo ataoko amin'ny anaranao ity. Tsy ampy izay. Fa ny hoe atao amin'ny anaran'ny Tompo de mandeha araka izay fomba ny Tompo arahantsika izay isika. Na le mifanahy Kristy, be fitiavana Kristy, mpamela heloka Kristy, izany no tokony hitoetra ao amintsika, feno fiadanan'i Kristy ary izany olona voavela heloka sy olona manana fiadanan'i Kristy izany no mitory ny filazantsara any amin'ny olombelona rehetra de ahita vokatra isika. Fa tsy hoe feno fitsangajangana ao anatinao, feno fialonana ao anatinao, nefa mitory an'i Kristy ianao. Zava-poana ihany izany. Tsy maharitra ny vokatritsika. Tsy azontsika ilay ampanantenan'Andriamanitra omeny atsika.
tsy mamoa akory aza isika koa ndeha ialana ndeha ho esorina izany toetra ratsy izany a ka Andriamanitra ny fiadanana izay nameny teny fikasany araka ilay voalaza ao amin'Jaona 2:10-20 atanteraka izany amintsika, atanteraka izany amin'ny fiangonan'Andriamanitra ka andeha isika, amin'ny teny anglisy de hoe I will go, andeha isika hamoa isika aharitra mivokatritsika ary omen'ny ray atsika izay angatahantsika. Enganie ka andeha ianao hamoa ianao ary haharitra mivokatra ao ary omen'ny ray anao ane izay rehetra angatahanao amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Ray masino misaotra satria tia anay ianao ary tsy mamela anay ho irihery, nifidy anay mantsy ianao ary niaraka ny sitraponao de mba handeha izahay hamoa izahay ary aharitra mivokatray ary indrindraindrindra omenao tombontsoa manokana izahay, omenao anay izay angatahanay raha mifanaraka amin'ny sitraponao izany. Koa amin'izao sabata izao Andriamanitra de irinay mba ho mpiara-miasa mahatoky aminao, inganeka hadio tokoa izay tsirairay avy izay voafidinao fanaka voafidinao ihany koa tempoly fanamasina ka hoesorinay ny toetra ratsy rehetra, hovononay ny toetra ratsy rehetra ary mba andeha eo ambany fitarihan'ny fananao masina izay ka ny fiadanan'i Kristy ane toetra betsaka ty anatinay ary hahomby izay amin'izany asa ny antsonao anay tsirairay avy izany. Angatahanay sy irinay amin'ny anaran'i Kristy irery ihany zany vavaka izany. Amen.